fa pejim-baovao hafa kosa indray dia afaka herinandro vitsivitsy dia higadona ny fetin'ny Paska. Matetika moa isaky ny fetin'ny Paska ary isan'ny mampiavaka izay fetin'ny Paska izay indrindra fa any amin'ny faritra Antsirabe iny ny Star Tour Antsirabe izay karakarain'ny vondrona star. Amin'ity taona ity dia anomboka amin'ny faraiky amby telopolo, izany hoe anomboka amin'ny faran'ny volana Martsa izao ka tsy farana raha tsy ny faharoa ny volana Martsa izany hetsika Star Tour Antsirabe izany. Maro moa ny hetsika ho tanterahana sy ny mampiavaka azy amin'ity taona 2024 ity. Natratra etsy mahery ireo olona niala voly nandritry ny THB Tour tao Antsirabe tamin'ny taondasa. Amin'ity andiany voalohany amin'ny Star Tour Antsirabe kosa izay ho karakaraina ny faha 1 Mars hatramin'ny 2 April izao eo amin'ny avenue de la Gare Antsirabe dia resy lahatra ny star fa tsy ho latsaky izany ireo olona hiala voly amin'ity taona 2024 ity. Fialamboly goavana tokoa no atolotry ny star ireo planonana amin'ny vanim-potoana io ao Antsirabe. Maria Kena fa amin'ireo toerana ialana hetaheta moa zany efa misy an'ireo picto de sensibilisation apetraka amin'ireo mpivarotra tsirairay. Ireo picto de sensibilisation dia mahakasika ny fandrarana fivarotana zava-pisotro ho an'ny ankizy tsy ampy taona, ny vehivavy bevoka ary ny olona efa mahazo azy efa manao fitentsika anazy zany. Ianizaka anazy dia amin'ny resaka espace THB pression na espace THB 60 ans araka ny tenenitseny teo. Ao amin'ny toerana io ihany moa ahitana ny distribution ny THB pression mandritra ny fotoana io fa misy ihany koa ireo karazana animation karaoké, discothèque ary ilay concours na cover ny tenenitseny teo. Mampiavaka kely amin'ny toerana io izy io dia manomboka ny zoma 30 Marsa dia fa isokatra manomboka amin'ny 10 arivo ka hatramin'ny 10 andro eo zany. Nanokana espace fialamboly ny star amin'ireo 3 andro isian'ny hetsika dia ny espace pression izay andray ny fanentanana discothèque sy karaoké ary fifananana mihira cover. Ny deuxième scène misy ny fanentanana caprice, misy fifananana mandihy all style ary ny fifananana a cappella. Natao anaja ny sotoavina vozony star hatramin'izay 15 taona nisian'izay ny Star Tour Antsirabe andiany voalohany. Fandriampahalemana, fiaraha-mifaly ary fitsinjovana ireo mpanjifa no imaty-matesana. Dia iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Bijouterie Ravaka mividy volamena. Téléphone 034 12 512 04. Bijouterie Ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena na volafotsy, réparation, création, transformation. Antaninarenina ambany pharmacie Pergola. Téléphone 034 12 512 04. Mitondra Karabanondro. Raha anao toy ny vaovao niaraka tamin'ny Bijouterie Ravaka.